satria mila matsiarotsika hoe raha mbola misy tombonandro dia famindram-po, raha mbola misy hery ao anatinao dia famindram-po a, matoa mbola mijoro ohatr'izao ianao dia nisy famindram-po. Raha nytiany devoly tsy fo maraina ianao fa niasa mafy mihitsy Andriamanitra vao tafafo ohatr'izao ianao, satria ny baiboly dia milaza fa zao tontolo izao dia ho atanan'ilay ratsy. Raha vao mijabaka any anaty otany olona dia nanany satana fahefana amin'ny mandringa anazy. Mahafantatra tsy voatery ho tanteraka ianao maly tontolo alohan'ny atorianao, fa talohan'ny atorianao dia efa fantatr'Andriamanitra fa hifo maraina ianao, ary izy niaro anao a tamin'ny famindram-pony a ampijoro anao toy izao eto amin'ny fanatrehany. Ndao tsika te nisaotra an' Jesosy ny amin'ny fitiavany sy ny famindram-pony. Avaofany amin'ny lanitra ny tanao dia makasitra azy amin'ny fonao rehetra. Makasitraka anao zay rahay amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra ny amin'ny famindram-po vaovao isa maraina izay omena ao anay. Fa vao isa maraina zany satria tsy miverina tsony ny ray segondra, ny ray minitra. Tsisy mihitsy ny atao hoe fotoana miverina zany. Mandroso foana zay fa baraingo dia zao hoe hoaizy zay ary anahoana zay fa zay mahazo antoka. Fa rehefa ampelantananao ny fiainanay dia tsy misy maharombaka. Ary zay mino fa rehefa hiteny ianao dia zay teny zay ny fiainanao anay. Androany maraina mamangia anay amin'ny fo endry. Anananay fo endry a isoranay raka ny sitraponao indray androany. Mampianarana isan'andro. Jesosy a tena mila anao foana zay. Makasitraka tompo. Mitenena fa miaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy amin'ny tompo a. Mangataka anao azo toerana indray. Ilay tena famindram-po n'Andriamanitra no zaraiko androany maraina. Ilay tena endriky ny famindram-po n'Andriamanitra ho anao. Tena tsy maintsy iverena kely foana ty Betesda ty aloha satria mbola tsy afa-po tsara mihitsy ary fantatro mihitsy ao amin'ny fanahiko ao hoe ilayntsika rehetra ty teny ty avy amin'Andriamanitra. Amen. Dia inoko fampahery antsika tsara androany maraina indray ny teny a hitondra hery ho an'ny fanahintsika sy ny fotsika hiatrentsika ny fiainantsika andavanandro sy ny ho avintsika ray manontolo miaraka amin'i Jesosy mazava ho azy. Jona toko 5:1-5. Rehefa afaka izany dia nisy andro firaviravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaiky vavahadin'ondry izay tao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Taony nandriny mararimaro ny jamba mandringa ny matila. Ny koa efa maina na malazo miandry ny fihetsehan'ny rano, fa ny anjely nidina taony amin'ny farindra indraika nampihetsika ny rano. Koa izay iray miroboka aloha raha mihetsika ny rano dia sitrana na inona aretina manjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary valo amin'ny 30 taona. Raha nahita azy nary Jesosy ka nalala fa efa ela toy izany izy dia hoy izy taminy, dia ho sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy, tompoko, raha etsena ny rano dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha dia misy olo-kafa misosika eo ny laoko. Hoy Jesosy taminy, mitsangana ento ny fandrinao ka mandehana. Na hoe mitsangana betao ny fandrinao ka mandehana. Miresaka tsika eto mikasika momba ny famindram-po ny Betesda. Efa nizaraiko izy ity hoe raha atao hoe Betesda dia hoe trano-pamindram-po tsy dia tena mamaritra loatra ny endriky ny famindram-pon'Andriamanitra Betsaida na Betesda. Satria anjely no ny rano mitondra fanasitranana, tsy mikasika olona fa mikasika rano, mitondra fanasitranana ao anaty rano. Dia isaky ny mihetsika ny rano dia izay miroboka voalohany mandray fanasitranana. Ny tena famindram-po tsy ohatr' izany. Fa Andriamanitra nanantona ny olona dia mikasika olona. Inona ny mahasamy hafa ny anjely sy Andriamanitra naniraka olona sady Andriamanitra hikasika olona atao hoe Jesosy? Tsotra. Ny fanasitranana tsy natao an'ny anjely fa natao an'ny olona. Noho izany tsy avy amin'ny anjely ny fanasitranana fa avy amin'Andriamanitra. Tsy misy anjely ny rahan'Andriamanitra hitondra fanasitranana eo amin'ny olona. Fa olona no ampiasain'Andriamanitra hikasika olona ampiampita fanasitranana ho azy.
ny raharan'ny olona tsy navelan'Andriamanitra ho tsabahan'ny anjely fa ny anjely ny rana hitondra an'izay zavatra tsy voatery ho fatany fa ohatry ny facteur mitondra taratasy tsy afaka maky ny taratasy eo anatin'le tsy amaky ny taratasy any raha anazy voaterina any amin'izay tokony hamaky azy ny facteur fa hoentiny fotsiny le taratasy ho tonga any amin'izay olona sy adresy any raha anazy ka tsy voatery ho fantatry ny anjely koa rehefa fanasitranana iny entiny iny fa rehefa midiny izy tonga eo amin'ny rano mihetsika ny rano dia Andriamanitra mahalala fa fanasitranana ho an'ny olona iny ndao aloha tsika itiatarana mafy be ho an'Andriamanitra. Misy fotoana makao Jerosalema ny olona midera sy mivavaka ao amin'ny tempoly. Ny sasany indray mitady fanasitranana ao amin'ny farian'i Betesda fa tsy makao amin'ny tempoly. Zany hoe tamin'izany fotoana izany tsy dia tena malaza loatra hoe toerana hitadiavana fanasitranana ny tempoly satria misy fanatrehan'Andriamanitra. Fa ny olona mahalala fa rehefa makany amin'ny farian'i Betesda izy dia ao misy fanasitranana vonona rehefa misy anjely irahana ny etsika ny rano ka miroboka ao izy. Zao ny zavatra nitranga. Jesosy tamin'io tsy nakao amin'ny tempoly fa nakao amin'ny farian'i Betesda. Toerana misy marary satria ao ny missionany. Tsy nakao amin'ny toerana fen'olona hivavaka Jesosy fa any amin'ny toerana nisy olona marary ny naleny. Fantatrareo hoe fa Jesosy ilay tranom-pamindram-po tena izy. Ny tena antony nahatongavan'i Jesosy Kristy dia tsy tonga izy ho an'ny olona efa mety, tsy tonga izy ho an'ny olona tsara sy efa mendrika. Ary izany no mahatonga azy tsy mankasitraka ny fitsarana ny hafa. Satria ny fitsarana olona dia midika fa mihevitena ho manana ny fahamarinana ianao dia manana izany fahefam-pitsarana izany ao anatinao. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy natao an'ny olona efa mety, olona efa marina, fa jereo tsara amin'ny baiboly iray manontolo manomboka any amin'ny Mateo, Marka, Luka, Jaona fa nahatongavan'i Jesosy dia hamonjy ny very sy ny mpanota izy. Matetika ireo olona reraka, marary, mpanota, fanilika ny nahatongavany. Vakio ny baiboly. Sainany hoe raha tokony ho any amin'ny tempoly izy dia nakany amin'ny toerana anankiray tsy voatery mahafinaritra ny olona. Olona mitady famonjena, olona ketraka, mitaraina, manaintaina. Mila fanasitranana eo amin'izany farian'i Betsaida izany. Ary ny tena farian'i Betsaida na Betesda dia io le toerana izay nieritreretan'ny sain'ny olona fa lalana misokatra avy amin'Andriamanitra ahafahany mandray fanasitranana isaky ny mihetsika ny rano. Io no nieritreretin'ny olona hoe tena farian'i Betsaida. Fa ny dikany hoe farian'i Betsaida na hoe farian'ny famindram-po io dia olona fa tsy toerana na rano. Olona anankiray izay eny am-panomanana hitondra ny aretinao, hitondra ny rofinao tamin'ny diakapoka izay tsy maintsy hiaretany no mifahatsontsika. Tsy izy io olona anankiray atao hoe tranom-pamindram-po io fa Jesosy avy any Nazareta no anarany. Raha mahatsiaro teny ianao fa mpanota tonga eto, mila famonjena. Androany maraina misy famindram-po disponible ho anao. Misy famindram-po vonona ho anao. Mety maro ny olona atao amin'ny tempoly mananavana mbola miandry fanafahana sy fanasitrana teo amin'ny farian'i Betesda io napetra ny tany fotsiny ny havany, napetra ny tany ny namany, ny marary, fa izy mba andeha hitady fifaliana any amin'ny tempoly satria andro firaviravona ny andro. Zao anefa tonga teo amin'ny farian'i Betesda Jesosy nanantona izay atao hoe adino sy voailika. Misy fetra mifahafahan'ny olona manampy anao. Tsy amin'ny fotoana rehetra ny olombelona no présent eo amin'ny fiainanao. Ary misy fotoana azy ianao indraindray mitady olona anakaiky anao fa izay olona neverinao fa tianao indrindra sy manakaiky anao dia tsy voatery ho hitanao izy. Fa misy anankiray matsiaro fa misy miseto any ambadimbadika any. Izy tsy mba niazakazaka nakany amin'ny toerana feno fifaliana fa izy niazakazaka nakany amin'ny toerana feno fitarainana. Ary izy no nilaza makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa zaho no hanome anareo fitsarana. Ireo olona efa tsy nahoan'ny olona
lozan'ny olona nantony Jesosy. Telaza aminao fa Jesosy ny tena tranom-pamindrapo velona. Tsy tonga izy ho an'izay efa milaza ny tenany fa mety. Tsy tonga izy ho an'ny olona milaza ny tenany fa mahavita zavatra. Tsy tonga izy ho an'izay tanteraka sy tsy nanota mihitsy fa tonga ho amin'ny mpanota izy. Tonga ho an'izay adino sy voailika rehetra izy nizaniza. Ngamba mety ny olona rehetra efa nandao anao, efa niala taminao, fa androany maraina le tranom-pamindrapony tonga eto anao. Izy no atao hoe Jesosy avy any Nazareta. Mety mpanota be tsika tonga eto, fa za teteny aminao za manamely tena. Ilainy ianao mahatsapa tena fa aza latsaka ny fanamelohan-tena. Ilainy ianao manenina fa tsy mety ianao latsaka ny fanamelohan-tena. Ny olona mety efa tsara sy nanameloka anao. Fa zao Jesosy tsy tonga tsara sy nameloka anao, fa Jesosy manana toe-po te hanovanao. Raha tokony ho any amin'ny te-polo anie reto teto Jesosy, any amin'ny toerana misy olona feno fifaliana firaviravona ao amin'ny te-polo. Ao koa ne misy olona mangetaita an'Andriamanitra tonga ao amin'ny te-polo. Fa reo olona tonga saina sy efa mety, tonga any amin'ny te-polo izy, tiakasitraka an'Andriamanitra. Fa zao ny zavatra nitranga, Jesosy tsy nakany fa nivily lalana izy ho any amin'izay tena mila azy. Fantatr'Andriamanitra ny hoe ianao ne mila azy. Ary fantatr'Andriamanitra ny etaeta ao anatin'ny fona hoe tena misy zavatra tsy vitanao intsony fa ilanao ny fanampian'Andriamanitra. Tonga teo akaiky ny marary sy jamba ary malemy sy osa reto Jesosy. Toerana feno marenina, toerana feno olona jamba. Ary io na tonga Jesosy nanatona le malemy nandritry ny valopolo taona teo amin'ny farihy. Fantatry Jesosy hoe misy zavatra tsy mety eo. Fantatry Jesosy fa nanota be sy tsy mendrika ity lehilahy ity. Satria hitantsika tsara. Ozy izy Jesosy taminy. Zao izy izy zao sitrany ianao. Fa amin'izao sisy zao aza manota intsony. Dikan'izay tena mendrika ho an'io malemy io le aretina. Fa ny famindrapo na tokony alemy mandra-pahafatiny azy le rangahy dia tonga Jesosy hanangana azy. Atsangany ny tanan'izay mandray anahy. Ny zavatra hitako tao amin'ireo olon'ireo dia olona nafony havany, olona nafony ankonany, cousin, frère, sœur, nanadino andreo daholo. Fa tonga teo Jesosy amin'izay olona efa nafoy sy nadino. Misy olona adino sy voiloka ave eto androany maraina. Mety izay efa nahitanao ny tsikera daholo, tapitra ny tsikera ny teny daholo ianao ratsy, ny fosafosanao daholo ny olona. Vao tsikera loatra ianao satria angamba tena tsy mety mihitsy ny nataonao koa. Fa androany maraina tehiteny aminao. Tsy ohatr'izany Jesosy. Jesosy tsy ho an'ny olona tanteraka nampitsikera, fa tonga izy ho an'ny olona manaiky hanokatra ny fony na dia tena nanota azy izy sy victime tamin'ny tsikera, vonina izy androany maraina nangana anao. Tsy olona masina ny natongavany fa mpanota ho averina. Tsy olona ratsy, tsy olona tsara, fa olona ratsy ho atsarainy. Kandroany ny dikany teny hoe voavela ny elokao, dia afaka ny libre ianao raha hampiasa ny fonao ka nokatra an'izany tsara androany maraina iombona sy iray aminy indray. Ozy Jesosy voavela ny elokao amin'izao sisy zao aza manota intsony mandehana. Natadiditsika le vehivavy Samaritana. Le vehivavy Samaritana nio tamin'i Jesosy teo amin'ny vovon'i Jakoba. Atoandro le ramatony tonga. Fa ino natongava le ramatony atoandro teo? Tapitra nangalariny daholo ny vadin'olona. Dikan'izay mety tonga eo vadiny Franklin, vadiny satatrisy daholo ianaran'le olona rehetrarehetra nangalariny ireny. Satria efa niova vady indimy izy. Any anankiray mbola le ao an-trano mbola tsy anazy koa, fa mbola vadin'olona koa mitazominy tao. Olona faran'izay ratsy zany. Jereo masina kaikinao tena tsy fanao ianao zany olona zany hoe. Raha misy angamba hoe sendra sy lafaka teneny zay. Tamin'ny olona anankiray ihany na roa. Fa ny endra namana efa dimy be zao hoe. Talohan'ny onany tamin'i Jesosy. Eno tsara ne,
olo loatra zany nitsoaka vahoaka te hiafina matoy izy amin'ny atoandro vao tonga matsaka eo maraina ny fatsakan'ny olona tsy te hiatrika ny tavan'ny vehivavy zay tonga eo satria fatany hoe ny vadin'ny Clotilde koa efa nalainy dia ozy izy aleoko atoandro any tonga dia andaony hoe tsy kisainy fotoana tsakan'ny mpanota sainy Jesosy hoe eo ny rendez-vous afahako miona aminy nandeha Jesosy amin'ny 12 atoandro tsy fatsakana nanantona azy teo am-patsakana mba hanova azy dia andaony hoe tsy kisainy ianao io natongavan Jesosy za natongavan Jesosy raha mbola misy tsy mety eo amin'ny fiainantsika aza manamelo teny ianao afaka miova androany maraina ianao tsisy fanameloanao aminy fiovam-pony tadiaviny dia jereo ny zavatra nitranga voaniona tamin'i Jesosy indray mandeha io vehivavy io dia ozy izy ny baiboly sady nanadininy sininy nandeha ny azakazaka hoe ny tanàna tsy nandro fa tonga dia lasa nitoro sy nijoro vavolombelona rehefa niona tamin'i Jesosy kanefa talohany nionany tamin'i Jesosy mpanota sy maloto izy teo aloha sainy fa babo ny tanàna satria jamba ny fahatsarany Jesosy le vehivavy raha tena niona amin'i Jesosy ianao dia misy angle 360 tsy maintsy mitranga Andriamanitra Jesosy rehefa avy niona taminao tsy angle 90 ohatr'izao dia hitanao ny passé dia hitanao koa ny futur nano avy fa angle 360 ny lamosina omena ny lasa fa lasa mibanjina no avy ahoany ty vehivavy ty jereo ny zavatra nitranga tao fiainan'ity vehivavy ty mahatonga azy matsaka atoandro matahotra mason'olona fa eritrereto voavy ny tamin'i Jesosy izy zay olona natahorany mihitsy ny akarany tany an-tanàna hoe alao mihitsy isehoana amin'izay fa efa fiainam-baovao ka nitahotra nienatra no afa-baraka ireo karazany zavatra mampisitry belona anao io vokatry ny ota io fa rehefa avy miona amin'i Jesosy ianao dia hovay ny attitude anao satria le ianao teo aloha mihitsy ny fafany zay ny mahatsara ny alfa la ialfa-pendoana afaka mitsoraka any amin'ny lasanao izy dia mamafa an'le izy sy ao anatin'ny sainao fa ny mahatonga anao mbola matsiary tena hoe ny lasanao tsy mendrika ny miazona anao anatina fanamelohan-tena satria mbola nisy fanapaha-kevitra tsy tena ny raisinao mazava tsara rehefa tena ny ray fanapaha-kevitra inao ka ny teny amin'i Jesosy tompo hoafoky eo ny lasako rehetra andeha hiaina amin'ny fiainam-baovao amin'izay efa lasa ny zavatra taloha dia attitude an'ity vehivavy ity nitaratra eo amin'ny fiainanao ihany koa jamba teo aloha fa mahiratra ankehitriny amen Jesosy koa rehefa teo amin'izaka io sy mpamory rehetra sy mpangalatra mpamitaka ny olona rehetra nitsikeran'ny Zakaiosy daholo nitsikeran'i Jesosy koa fa ino nataon'i Jesosy niarany sakafo amin'ny mpanota izy zany Zakaiosy zany dikan'izany escroc mpanota mpangalatra mpametsifetsy fa rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia lasa olom-baovao teteny aminao ozy Jesosy taminy entranany aminao androandro Zakaiosy avelao tsara ny mpitsara tsy afaka anampina ny vava mipitsikera koa ianao fa zao androany maraina le trano mpamindrapo teteny aminao izy sady hijoro anoloanao zanako raha zany afaka anao dia ho afaka tokoa ianao raha maloto ianao androany dia manasanao hiroboka ao amin'ny ranony teny dia ho hitanao fa hadio ianao androany taiza tao anaty baiboly angany misy endrikendrikany tovizana ny tamin'ny farihan'ny Betesda fanoharana manondro ny farihan'ny Betesda amin'ny testamenta taloha namana boky gamba tadidinareo namana boky ny tantarany amin'ny mpanjaka faharoa izay toko fahadimy manomboka mindiny fahasivika hatra mindiny faraika ambiny folo ary dia nandeha namana nitondra ny soavaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo am-baravarany tranon'ny Elisa ary Elisa nanirakolona tany aminy ilaza hoe mandehana mandroa ipito ao Jordana dia ody aminao indray ny nofinao ka adio ianao fa tezitra namana dia lasaka nanao hiendrina ataoko fomba hivaka katy amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antsy ny anaran'i Jehovah Andriamaniny sady anevaeva ny tanany eo ambon'ny aretina ka sitrana ny boka Sekoly fanasitranana moa androany io
zavatra mitranga dia tsotra. Ny fanasitranana ny namana teto dia tsy arak'izay fomba nieritreretany sainy azy. Ny 120 tezitra be zao mivoaka avy any. Ny rano namana ny rano Elisa fotsiny izy miroboa ny fariam Betesda ianao dia mandroa ipito dia ody ny hoditra ohatra ny zazakely ho afaka amin'ny abokany io ianao. Tezitra izy zavatra nantenanka nataoka mba hivoaka katy amiko izy betsaka aminareo sorena efa mitory teny eto aho ohatra mamelatra ny rano ny teny anadio anareo dia soreninareo fa tsy neona tamiko tetsy amin'ny fiara mba nametrahako tanana. Fisaina ny namana dolo zany rehetrarehetra zany. Fa eto ny farian'ny teny dia miara-miditra ao tsika. Namana moa rehefa boka dia inona ny zavatra nitranga? Sary ny ota ny abokana ara-panahy. Miafy ny namana. Mitoka monina izy satria boka. Sahala amin'izay koa ny mpanota. Matoa ianao miafy na manota na mangalatra. Tsisy olona manota zany ka miariary hita maso. Fantatry ny olona rehetra hoe tsy mety ny ota. Tsisy olona mangalatra zany dia hoe tonga dia iny izy fa mangalatra raha vao ianao maka zavatra eo mason'ny tompony dia misamy ianao zany. Fa tsy mangalatra. Tonga dia manendaka. Fa ny mpangalatra miafina. Taiza ilay zavatra teto tsisy nahita. Nisy nangalatra. Mitsangatsanga zany. Miafina zany. Zany hoe ilay fiainana ratsy rehetra fantatrao dia kataonao any amin'ilay miafina dia fahotana ny anaran'ilay izy ary maneho ilay endrika abokana tahaka ny namana. Diso hevitra namana. Tonga izy teo amin'ny Elisa dia nieritreritra izy hoe fa mihetra tanana sy anevaevany tanany hivavaka. Nieritreretany fanasitranana an'ilay aretiny. Teteny aminareo fa ohatray koa nahazo an'ity le marary teo malemy Betesda ty na en attente nandritry ny 30 taona. Fa naninona? Ny fisainany ao amin'ny rano ihany le fanasitranana ohatrany hoe fa metratanana ihany na vavaka ihany hitondra le fanasitranana. Zao anefa ny zavatra nitranga. Tsy zavatra ny velona ny fanasitranana. Fa fionanao amin'ny famindram-pon'Andriamanitra miafinao amin'ny révélation an-teny izay voarainao avy aminy. Dia zao le izy. Elisa teto tsy nandroaka devoly. Elisa tsy nametra tanana. Fa ozy izy Elisa miroboa ao amin'ny rano impito. Impito dia marika sy chiffre ho amin'ny fahafenona, fataterahana. Elisa manana ny révélation ny Betesda. Rehefa nisitraka le fanasitrana ny namana dia gaga izy fa tsy tamin'ny faninenina ny fisitriany fa tamin'ny fanimpitony. Dikan'izay rehefa ianao misisika ao amin'ny teny dia tsy azon'ny aretina sy abokana fongorona. Satria manana fototra fiainana ifikirana ianao amin'ny alalan'ny fanananao teny velona sy fanambarana ao anatinao. Tsy mampaninona mety tsy hitanao indray mandeha le izy. Fa ny dikany hoe ipito isisiho hatramin'ny farany. Rehefa nisitrika ipito namana dia sitrany isady sitrany. Afaka izy. Andriamanitra zao nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Nandarody zazakely ny hoditry namana rehefa mivoaka avy tao anaty ranony tao anaty rano izy. Hoy Elisa. Zao izy misy zavatra ao anaty rano ao fa mitsoraha ianao ao ipito. Taitra be izy. Way, ahoana ny ataoko amin'izany? Any an-tranoko anie misy piscine tsy aloha mba le piscine tsara fa ile rano maloto be mandeha feno fotaka be ve niroboako impito. Tsy namaly tsony Elisa dia lasa izy niditra. Ohatr'izay. Matetika iny fidiranao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy dia mahafinaritra satria ny toetranao nitsondromony. Ianao mbola ho amasinina, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, dikany hoe manamasina anao, manokana anao Andriamanitra. Manao opération ny masonao izy ny dikan'le miroboka dia ny ianao ray manontolo mihitsy no miroboka difotra hatramin'ny volonao.
dikanao ianao rehetra mihitsy ny sasan'le teny na fijery na fietsika na famindra na fisainy na toe-po tsy mahafinaritra miroboka impito ary le izy impito dikan'izay ny farian'ny teny maneho le endriky ny famindram-po rehefa ekenao ny anitsy ny ao anatinao ifanaraka amin'ny volonté an'Andriamanitra mifanandrify amin'le teny omen'Andriamanitra dia mora ho an'Andriamanitra ny manatanteraka asa fanasitranana ho anao. Elisa zao nandray double portion tamin'ny Eli satria nanana izy ny révélation ny amin'ny Jesosy teo amin'ny fariany Betsaïda na Betesda. Mety itsikeranao ny olona fa teteny androany miverena amin'ny Jesosy. Mitsara ho aminy ianao dia ho hitanao ny zavatra hitranga satria n'ity maraina ity zavatra azoko antoka raha tena misokatra amin'ny fonao androany ka voninao ny havana amin'Andriamanitra hitsorako amin'le teny andrain'le fanambarana dia hoataon'Andriamanitra fariany Betsaïda ty toeran'ity ahafahanao miombona aminy andraisanao fanasitranana avy aminy. Jesosy nisy fotoana nasany tongo ny mpianany izy n'le tena fariany Betesda ary mialohan'ny ampiasany ianao dia sasany ianao aloha. Eto ny fety dia fetiny rehetra fa misy gropin'olona tsy mandray anjara tsy mifety mihitsy noho ny kilemany. Dia hoy Jesosy zao ny tranom-pamindram-po noho izany noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia izaho Jesosy no andray an-tanana amin'ny endriky ny fanasaziana tokony hiantra tamin'io lehilahy malemy io vokatry ny fahotany dia ho raisiko an-tanana izany mba handraisany fanasitranana. Ny famindram-pon'Andriamanitra zany no manaisitro anao tsy amin'izay sazy tokony hihatra aminao. Ny antony dia tsotra raha vokatry ny fahotany ny aretina dia tokony hijalo ny marary. Tokony tena hoe izay fiatraika an'izany dia tokony hiainan'le marary ary normal tsy tokony hitabataba ianao raha ohatra ka ny zavatra tsy nety nataonao dia nampandroso aretina teo amin'ny fiainanao ianao. Aza miady amin'Andriamanitra an'izany ndana amin'ny gosy dia mibeba mafy fa ny vokatry ny fanasitranana dia miaingy avy amin'ny fionanao amin'ny famindram-poko. Teto rehefa niteny Jesosy ny nasitrana le maranatra vala amin'ny 30 taona dia olona tsy nahalala azy akory io lehilahy io no nafahany. Izy moa nanasitrana anao izy mifarisosy sady lehilahy ohatra zao izy zany hoe amin'ny 17 ka hatramin'ny 18 amin'ny jona toko 15 olona tsy fantany akory Jesosy. Dikan'izay le fahalemena nalalan'i Jesosy melohan'ny nalalan'i Jesosy an'le rangahy. Jesosy niteny tamin'le fahalemena hoe miala dia niala le fahalemena. Le kilema zany niala. Taoriny afaka le fahalemena ndritra vala amin'ny 30 taona. Nisy nanontany izy izy moa nanasitrana anao dia izy niteny le rangahy ohatr'izao fotsiny niteny tamiko izy dia zay nitranga le izy. Dia hitanareo le fipetraka le izy le rangahy tsy voatery nahalala an' Jesosy akory fa le fahalemena ny nahitan'i Jesosy sy nahalala azy melohany nahalalany rangahy taoriny fanafahana azy an' Jesosy. Dikan'izay Jesosy mahafantatra ny problema ara-panahy misy eo amin'ny fiainanao melohan'ny fotoana iresahanao aminy. Zaraka tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Ary raha jerentsika Jona toko 5:17 dia zao ny zavatra mitranga ao. Jesosy niteny tamin'io rangahy io hoe amin'izao sisy zao aza manota intsony ianao fa mandehana. Jesosy Jona toko 5:17 fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo akianjan'ny tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony fa andrao anjoanao izay ratsy noho ny teo. Zany hoe tena hotany na tonga azy nalemina ndritra mivala amin'ny 30 taona. Ny zavatra tsy nety nataony dia nisisika ny devoly tsy ataoko mitsangana intsony ho tambon'ilay zavatra tsy nety ny ekenao. Fa maninona le rangahy sitrana tamin'ny aretina tena mendrika azy no fahotany. Vokatry ny fahotany ny aretina fa sitran'le lehilahy satria tsy nisy fiatraikany tamin'le fahotana tamin'ny fotoana nandalovan'le famindram-po. Androany maraina raha vonina ny hanokatra ny fonao ianao eona amin'i Jesosy ka handray ny teniny tena teteny aminao mety tena avy amin'ny fahotana sy faharatsiana le aretina menjady eo amin'ny fiainanao
fa randroany ianao ny bebaka eo anao famindram-pon'Andriamanitra manome toky sy antoka anao fa baraka androany marainy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy naisitra ny ratsy tokony hiantra tamin'ny tirangaty satria miendrika ho azy no ny fahotany le aretina. Andriamanitra mpamindra fo izy, hozy izy ny Baiboly. Fa ny tambon'ny ota dia fahafatesana. Ezekely 2:20, ny 9:4. Ny fanahy izay manota no faty hozy izy. Romanina 5:7-20, fa fahafatesana ny tambon'ny ota. Fa fiainana mandrakizay kosa no lovantsika avy eo amin'ny Kristy Jesosy no ny famindram-pon'Andriamanitra. No ny famindram-po dia ny sakanin'Andriamanitra, novain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka le fahavoazana vokatry ny ota iny izay mendrika tokony hiantra teo amin'ilay lehilahy lasa tonga vavolombelona sy voninahitra na atsapany manodidina ny oralahy io fa tena hoe mpamindra fo tokoa Andriamanitra. Isak'izay mivavaka amin'ny fo isika ka mangataka ny famindram-pon'Andriamanitra na koa midera azy noho ny famindram-pony dia miasa Andriamanitra tahaka ny teo amin'ny farian'ny Betesda. Zany hoe ny fahotantsika rehetra, ny faratsitsika, ny ozina dia noentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana avokoa. Ny fanamelohana vokatry ny ota rehetra izay tokony hantra amintsika dia natao taminy. Ny Isaia 3:5-4 dia milaza an'izany ny Baiboly. Noho izany ny fahasoavana dia miasa ao amin'ny famindram-po. Noho ny famindram-pony dia ny sakanana izay tokony noentiny tamin'ny tenany mba tsisy fiantraikany eo aminao izay mpanotaka mendrika tokony hiaran'izany. Midika fa lasa miafina tao amin'ny famindram-pony isika. Jesosy ny tena farian'ny Betesda ho antsika. Notsarana teo amin'ny toerantsika izy zany mahatonga azy mahavita amin'ny teny hoe mitsangana be tao ny fandrinao ka mandehana. Io fitenenana io dia baiko fanao ny mpiandro fonja. Rehefa manomboka hamoaka ampofonja izy, miditra amin'ny fonja ohatra le mpiandro fonja dia zao hoe betao daholo ny entanao dia mandehana. Fitenin'ny olona mpamoaka avy ao amponja io. Dia ohatrany hoe fonja zany le fahalemena ndritra ny 30 taona, ny gadra 30 taona izy dia tonga Jesosy miteny hoe batao ny fandrinao dia mandehana. Ao ve tsika? Ny antony satria efa misy olona misolo ny fahadisoanao dia mody amin'izay ianao. Ka Jesosy zany eto manao déclaration na resaka fitsarana hoe raha ny tokony misy tokony ho condamné mandrapahafaty ianao. Fa tonga amoaka didim-pitsarana satria misolo ny fahalemenao batao ny fandrinao ka mandehana mody afaka amin'izany zavatra navafonjanao zany. Ninona tontolo mangejanao na ota mamatotra anao hatramin'izay tsy ahafahanao tena libre eo mpanomponan'Andriamanitra fa miverimberina mangejanao, mety fahakizitinana, mety fitsangatsangana, mety hialatra, mety fanapaharatsiana tsy misy mahita fa mamatotra anao foana le izy. Androany Jesosy miteny amin'ny tontolo ara-panahy, batao ny fandrinao dia mandehana fa afaka amin'izany fony zany ianao. Amen. Androany Jesosy miteny aminao, io zavatra nangeja sy mampahory ianao mampolo taona ny maro ka mahatonga anao tsy tena libre tsara amin'ny fahasalamana, batao ny fandrinao dia mandehana ianao fa afaka ianao androany amin'izany fondro zany. Amen. Lay frazy nolazain'i Jesosy tamin'ilay malemy io dia tokony ho frazy fanao ny mpiandro fonja rehefa hamoaka gadra izy. Io ihany koa dia sahala amin'ny fitenin'ilay anjely rehefa namoaka amin'ny Petera tao am-ponja. Atovy izy ny kiranao dia sikiny dia mandana mivoaka. Ny foazin'ilay anjely izy, Petera, vavaka amin'ny fiangonana dia Petera rery ny tao. Dia tonga ny anjely namany fatorany dia niteny hoe mitsangana mandana amin'izay mandeha batao ny entanao dia andana. Dia hozy koa Jesosy hoe efa noentiko ny rehetra momba anao. Noho izany ianao libre afaka ny andeha amin'izay tsy misy aretina androany, tsy misy ota androany, vita fihavanana amiko androany. Amen. Ka raha tsy misy famindram-po, tsy misy famelan-keloka. Oety izay mitondra anao, izay nytiany Jesosy teneniny, betao fandrinao, oety izay mitondra anao hatramin'izay dia mandehana. Rehefa zavatra anankiray izay no mitondra anao sy manapaka anao dia oetiny ianao ny dikany. Fa rehefa manomboka ianao amin'izay ny tapa-kevitra ny hitondra azy dia tsy hisy tsony no mitondra anao fa ianao no mitondra azy. Marina sa tsy marina zany? Hatramin'izay io fandrina io mitondra an'io lehilahy io foana. Fa tamin'ity ndray mitoraka ity io fandrina io satria teo Jesosy dia lasa noentin'i Jesosy indray le izy. Mitsangana, betao, fandrinao ka mandehana. Le vehivavy narady nandritra ny 12 taona. Tapa-kevitra le vehivavy. Hatramin'izay aretina foana no mitondra azy.
nakany amin'ny dokotera, nakany amin'ny mpitsabo, lany vola, lany arena fa tsy netsisitrana. Tonga saina izy tao an-trano. Noentiny amin'izay le aretina nakany amin'ny Jesosy. Azonareo? Lasa izy indray no mitondra an'le aretina dia noentiny tany amin'ny Jesosy. Ny fahatongava sainao amin'ny fahamarinana teny anankiray dia anokatra ny sainao tsy aretina ny ampitotototo anao iteto hopitaly fa ny aretina hoentinao indray mandeha eo amin'le teny dia andray fanasitranana ianao. Ka rehefa miasa amin'ny famindram-pon'Andriamanitra tonga dia tsisy fiantraikany daholo ny ozona, tsisy tonga dia mangina daholo ny malédiction rehetrarehetra. Tonga izy hitondra ny fahotantsika. Ndray mandeha monjany nataon'i Jesosy zany. Jesosy rehefa tonga nanantona an'ity lehilahy ity izay malemina hatriny 17 taona dia tsy nanontany azy hoe fantatrao hoe fa ozona ny nahatonga an'izao? Nataonao? Fa zao nisitraniny aloha vao nanariny. Nisitraniny aloha vao niteneny amin'izao sisy zao aza manoto itsony. Efa voaray zany izay ny ilaina vao tonga amin'ny fananarana. Zay no mahatsara ny fahasoavana. Ny fahasoavana dia mahatonga anao karazan'olona mpanao livraison mialoha amin'ny fotoana itenenana. Tsy andaitra zany ny zavatra teneninao raha tsy misy fahefany eny an-tananao. Tsara anatsy mareteka ao an'Andriamanitra. Système nampianariny raitsika mihitsy zany. Tsika zany karazan'olona tsy mainky ny ananatra aloha fa mainky ny anova vao mananatra. Ao ve sa tsy ao hoe? Alléluia. Alléluia. Tsy niteny Jesosy hoe sitrana teo sitrana ozy Jesosy hoe ahoana ny tanona tonga an'io fa nisitraniny aloha vao nafahany. Ozy Jesosy zao androany teo sitrana ve ianao? Dia ozy ny ambadika izay fanontaniana izay teteny Jesosy hoe noentiko ny fahotanao. Efa niatra no fahadisoanao noho izany afaka ny ositrana ianao. Zay le teny ao anaty fonosina ambadika io fanontaniana io. Ny olana amin'izao tsy hoe ny azo fijaliana na famela-keloka tsy disponible. Tsy zay ny olana. Fa inona ny tianao ataoko aminao? Manana finoana fa efa nataoko anao ny zavatra rehetra ary manana fahafahana vonona vao manontany anao. Za zao alohan'ny fotoana itoriako an'ity teny ity dia fantatra efa disponible mialohan'ny fotoana izarako an'izany ny fanasitranana. Jesosy dia mihoatra lavitra noho le olona hafa rehetra andrasanao hibatanao. Jesosy dia mihoatra lavitra ary le malemy mandritra ny 30 taona noho ireo olona hafa rehetra andrasanao hibatanao. Rehefa ho any an-danitra ianao tsy mila Mohamed, tsy mila Bouddha, tsy mila nizaniza fa iray ihany no ilainao, za ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ray ho Jesosy afa-tsy amin'ny alalako. Jona 1:19. Jesosy rery ihany dia ampy tanteraka. Ole malemy 1:7-9 Jona 5. Marina ihany zany ozy Jesosy satria za la efa nidina. Rehefa mibata dia tsisy ry zareo tsisy mba misy mibata ary zareo fa jerijereny zareo fotsiny ary fahitsenana dia mba tsy mba misy olonandroboka mihitsy ao fary nefa raha mandeha dia misy olona misosika eo anoloka. Tio Jesosy tamin'ny tsangana eto fanindreo ka mandehana. Dia zao ozy Jesosy amin'ny 17 marina ihany zany ozy Jesosy satria za la efa nidina teo anoloanao hiakatra ho any an-danitra ary hiveriny indray hampakatra anao any amiko. Ataovy amen moa. Dikan'izay ny fanasitranana mihitsy ny tonga eto anoloanao fa tsy any anaty rano araka izay natenanao azy. Dia amin'ny azo fijaliana nampifandraisako anao tamin'ny raiko anokafako lalinao anao ahafahanao miombona aminy. Izy n'ilay tokana mahalala indray satria izy dia avy amin'ray. Izy ny tena farihan'ny Betesda. Ny endrika ny famindram-po faharoa ihany koa dia zao nesorony ota izay tokony nanamelohana anao vidy ny fihodinanao ary tamin'izany izy no nanome ny fiantohana tanteraka ara-pitahinana tsy mendrika tokony anao akory ary zany. Tsy mendriky ny andeha ty lehilahy ty noho ny ota fa noho ny famindram-po dia nandeha izy. Davida anie tsy mendriky ny mpanjaka fa tokony Jonatana satria mandimbo ny roi tsy maintsy prince. Fa izy ny lasa mpanjaka
famindram-pon'Andriamanitra zany. Sika rehetra tokony very fa tokony mendrika ao atsika zany fahaverezana zany no mifahotana. Fa tonga Jesosy no ny famonjena, natao tahaka an' Jesosy, nataony tahaka azy sika, natsanga no zanany sika. Ny olona tokony ho very mandrakizay lasa tonga zanak'Andriamanitra, famindram-pon'Andriamanitra zany. Toy izao no tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nafianana mandrakizay. Ary izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anaran'ny Jaona 1:22. Halleloja! Za mahita androany maraina fahamaly sy hitondrantsika amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis 1:1 rehefa nanota ny olona dia voaroka tao Edena. Ny Genesis 1:1 ka hatramin'ny Genesis 7. Rehefa nandoa fahafatesana ny olona satria tsisy mpamonjy, dia tonga Jesosy naka ny endriky ny olona hamonjy ny olona. Ny dikan'izay izay very tao Edena dia kalavitra ny olona, dia tsy naveriny tao Edena ny olona fa nanomana lanitra ho azy Andriamanitra. Adama tao Edena fony izy tsy nanota, fa rehefa nanota dia voaroka. Fa rehefa tonga Jesosy no famindram-po dia tsy naveriny tao Edena ny olona fa noety no any an-danitra ny olona ao amin'ray. Dikan'izay ny famindram-po manova toerana anao tsara lavitra no izay toerana nisy anao teo aloha. Tao Edena tsy indraindray ihany Andriamanitra midina, fa any an-danitra mandrakizay Andriamanitra miaraka aminao. Ary taorian'ny famonjena, Andriamanitra tsy hoe mamangy anao tsy indraindray fa nilaza izy fomba anao mandrakariva, tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Dia ndao antsika isainy hoe fety ny andro. Ny olona rehetra mifaly fa Jesosy namangy ilay olona tsy nanao fety. Ilay olona tsy afaka ireny, inona ny antony? Te hitondro izay rehetra tsy afaka manao fety izy mba hanao fety miaraka amindray. Zay no mahatonga amin'ny fiverenan'i Jesosy tonga dia latabatra mivelatra hitsenany antsika amin'ny fety mba hampifaliana an'ireo izay tsy mifety tamin'ny pasazy vetivety teto ambonin'ny tany. Zany no mahatonga antsika tsy manota mba hifety. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Zany atao hoe famindram-po, izy manomana zavatra ho anao izay tsy mendrika ho anao fa nataony ho anao avy aminy. Hatramin'izay ny olona mety manambady tsy mananjanaka fa ianao tsy manana. Ny hafa mety voata fa ianao tsy manana. Fa androany Jesosy tonga ho anao izy. Afaka izy ny hitondra anao hifety sahala amin'ireny rehetrarehetra hitany masonao ireny. Manany ianao fanantenana fa izay fety mbola tsy hitanao hatramin'izay miafinao ambadiky ny fanekenao iray amin'Andriamanitra. Excuse tsy hitambalin'ny maharitra ny fieritreretanao hoe ahita vokatra hafa ivelany fiombonanao amin'Andriamanitra zany. Dia laza aminao fa ny fotoanao tsy manomboka tamin'ny tsy hoe hifarana amin'ny 31 décembre akory, satria tsy misy fiafarana ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Fa zao mbola tsy hifarana akory ny 31 décembre zay ianao vao mieritreritra ny fety, manomboka amin'ny herinandro Andriamanitra efa hanokatra lalana ho anao sahady. Manomboka amin'ny herinandro Andriamanitra hanokatra lalana ho anao sahady. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Mba tianao fantatra ve ny fetin'i Jesosy? Ny fetin'i Jesosy tsy tany amin'ny tempoly fa miaraka amin'ny lemalemy. Andro firaviravony io. Tokony ho any amin'ny tempoly izy fa nanantona ny lemalemy izy. Ny vision an' Jesosy dia hafa mihitsiny. Ny ahatonga ireo izay tsy mba mifety mba hifety amin'izay. Ary tononoko androany fa izay mbola tsy nifety rehetra tonga eto hifety amin'izay ianao miaraka amin'i Jesosy. Misy zavatra mantsy ohatra ny tady ho lasa sikla zany. Matetika misy fandevenana lava ao iankonanao, matetika misy loza foana fadisopana tenana lava ohatra mitady ho sikla tena hoe mitikodina amin'izany foana zany e. Fosisy Andriamanitra androany ho faranako zany dia ho vaiko amin'izay. Teto le malemy efa nieritreritra hoe mandrakizay le izy, fa rehefa niona tamin'i Jesosy nitsahatra le 30 taona nanomboka nisy taom-baovao zany teo amin'ny fiainany, sambany nanomboka nijoro indray izy. Zay zavatra efa tsy nieritreretany saintsony nataon'Andriamanitra tonga teo amin'ny fiainany. Manomboka amin'ity marain'ity isy fanasitranana ampitsaharana ireo fampahoriana rehetra ary anomboana ampejy vaovao. Inona ny mahatonga asa milaza an'izany? Ny anjely rehetra tonga tsy indraindray fa Jesosy eo mandrakizay. Izy ny teny indro aho ombo anao mandrakariva. Raha anjely ny anteny anao irahana tsy indraindray izy vao tonga eo. Amin'ilay ranony Betesda, fa Jesosy eo mandrakariva izy, Matthieu 28:20.
eto amintsika zao famindram-pon'Andriamanitra mandra-pahatonga ny andro farany. Jesosy tsy mialy zany mihitsy izy mandra-pahatonga fa taperan'izao tontolo zao. Naiza Salamo 7:24 inona ny voasoratra ao? Fa fahasoavana sy famindram-pona naraka amin'ny andro rehetra iainako tetoetra ao an-trano Jehova andro lava. Any anaty avion anao misy famindram-po miaraka aminao ary koa raha fahasoavana. Any amin'ny dosy WC tsy maninona fa tsy mahafantatra fofony izy. Fa miaraka aminao mandrakariva ny fahasoavana sy famindram-po. Naiza eo izy. Tsy misy indray andro zany ka tsy mahay eo famindram-pon'Andriamanitra. Naiza misy anao ka raha mbola velonainy ianao tadidio fa misy famindram-po manakaiky anao. Zao fotsiny ny alehibean'ny fahalemem-panasy ny famindram-pon'Andriamanitra dia mitona anao hibebaka. Inona no andrasan'ireo tsy miandry anao reo hoe miandry anao famindram-po sy fahasoavana dia garde de corps. Non, tsy garde de corps zany reo. Fa ny mahatonga andreo manaraka anao miandry ny fiverenanao foana reo. Zay ny atao hoe fahasoavana. Ny disponibilité ny famindram-po sy fahasoavana miandry ny fiverenan'ny olona amin'Andriamanitra. Ataovy amenina tsara. Ny anjely tonga any antsika rano fa Jesosy tonga hikasika olona. Ny anjely ao anaty rano mametraka fanasitranana fa Jesosy ny dekapoka tamin'ny fanasitranana tsy mare diaka anareo. Ny an'i Jesosy tsy rano vanginy na etseny fa ny an'i Jesosy olona ny kasihany sy atsangany. Tonga teo amin'ilay marary Jesosy. Betsaida mila anao mitsoraka ao Betesda. Fa le tena izy manantona sy manangana anao fa tsy miandry anao hitsoraka. Hitanareo amin'izay le tena endriky ny famindram-po mahasamy hafa azy. Ny anjely manetsika rano, Jesosy manetsika teny. Tsy mitovy. Zay mahatonga laza tamin'ny sabotsy fa ny party faran'izay tena enjana indrindra ao amin'Andriamanitra tsy ny tanany tsy ny tonga fa ny vavany. Aza miantehitra amin'ny tanany fa ny tanany azo fatsihana fa ny vavany tsy azo tapenana. Satria rehefa miteny Andriamanitra dia tsy azo ny Satana ataony manohitra ny zavatra teneniny satria na Satana aza mialika ao ambany fahamarinany. Mahafantatra fa Satana tsy tompon'ny fahafatesana fa mandresy lahatra ny olona fotsiny izy andika ny tenin'Andriamanitra mba tonga le teny mpikasan'Andriamanitra hoe raha hoaninareo ny hazo dia ho fatinareo. Tsy afaka andringananao zany Satana fa minegosy aminao izy hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny. Zany hoe mpanompo ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra koa izy fa mandresy lahatra anao any amin'ny côté ratsy. Mba tsy angana ny tanan'izay mandrianako. Dia averena marina zany pasteur hoe. Amen. Ka Jesosy rehefa tonga manetsika teny io na tonga laza hoe mahavariana fa ny tanan' Jesosy ny fantsihany. Dikan'izany raha miandry fametrahan-tany no teo amin'ny fijaliana tsisy. Hoe tongava ty Jesosy ny fantsihana koa ny tongony. Fa ny problème ny devoty sy ny zairo ny vavany. Zay tsy mampa-intelligent zareo. Vao niteny Jesosy alohan'ny alany aina hoe vita ny famonjena dikany. Io le party faran'izay raha vao milatsaka ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy miova ny zavatra rehetra satria tao amin'ny teny nahariana ny zavatra rehetra. Kenao manana fanorenana tsara lavitra noho izay fahitana. Zao tsy fotoana iorenantsika amin'ny anganongano sy ny fahitana. Ny fahitana ny mena anazy ao dia ho anahy fa tsy ho anao. Fahitana ny mena ny Julio anazy fa tsy ho anao. Fa mijoro fotsiny izy mampafantatra anao ny zavatra ny ainany mba nananao fanantenana raha sendra tsy nilalovanao ny lalovana. Zay no mahatsara ny témoignage manangana anao. Fa ny fanorenana ambony lavitra sady tsy miova. Ozy izy Petera le teo tendrombohitra efa hitanay ihany. Fa zay ozy izy tsy miorina amin'izay fa zay manana fanomezana ambony lavitra no izay hitany masonay. Nahitako aza amin'ny fiovany endrika mbola tsara lavitra ny teny. Tsy marety eka man'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra avereny tenin'Andriamanitra ihany. Avereny tenin'Andriamanitra ihany. Satria mety ny any amin'ny fahitana ny devoly mety mamitaka. Raha tsy ianao mandika an'izay fahitana azonao dia lasa manondro anao satria lehibe loatra ny fitiavany. Dia lasa manomboka atonga anao ilaza fa za koa nahita fahitana. Dia ny hevitry le fahitana za amin'izay zao ny rôle. Fahitana mety mandiso. Aza manorona finoana ny fahitan-drakoto na arabe nizaniza. Ampy atsika amin'ny Baiboly. Ny fahitana omen'Andriamanitra ao amin'ny teny sy ny fahamarinana voalaza ao ny anorona ny finoanao tsy ho raraka.
fa tsy zavatra anganogano rehetra reniny sofinao anivelany amin'izay fijoroana tiany hafa amlina lalina amin'ny fifatoanao. Akaiky Jesosy miorena tsara ry fiangonana. Mety hafa mafy an'Andriamanitra. Nietsika nataon'i Jesosy tsy rano fa teny velona. Jereo tsara. Fa efa ela ilay marary ny teo vala amin'ny 30 taona ny andrasana. Rehefa tonga Jesosy nandro sabata azy dia miseho ny famindram-pony. Zay koa vao mainka na famindram-pon'ilay izy. Sabata tsy andro fiasana. Fa joro Jesosy niasa tamin'ny andro sabata. Zany hoe ohatrany hoe ny famindram-po zany tsy tsaroan'Andriamanitra daholo ireo zavatra rehetra nalazay no ny asarobidy ny fisianao eo imasony sy ny famonjenanao. Tonga ny fanafahany dia nanohatra aza ny andro. Ka misy ny andray eritreretinao hoe andro tsy tokony ianao, andro tsy tokony. Hoe io andro tsy ampozinao fa ianao mieritreritra eo amin'ilay latsinainy ka hatramin'ny sabotsy esanao mafy reny mihitsy ohatra. Na hatramin'ny zoma esanao mafy reny mihitsy no amalian'Andriamanitra anao satria misasatra mafy ianao. Fa misy fotoana ianao ilay sabotsitra miala sasatra iny tonga tampoka ilay vokatra mihoatra noho izay ny sasarana andritra ny herinandro. Noho izany manomboka androany misy zavatra ho ataon'Andriamanitra. Eo amin'ilay fotoana tsy hapoizanao mihitsy ny fitahian'Andriamanitra ilatsaka eo amin'ny fiainanao na nikafan'Andriamanitra mivaravarany lanitra hitahiny ianao. Satria izay mbola tsy hitany masina natao atsain'izaniza, natao ampon'izaniza nefa ny man'Andriamanitra ho anao. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Andriamanitra isambotra anao amin'ny famindram-po androany. Anitsy ny zava-misy Andriamanitra anangana anao manomboka androany. Davida sy Mefiboseta. Jereo nanao jery todiky Davida hijery lalàna dia niantso ny mpanompon'ny Saoly izy. Tsy nahoany intsony ilay lalàna hoe tsy mahazo miditreto ny jambany mandringy azy ny kilemaina. Fa lasa izy niteny tamin'ny mpanompon'ny Saoly misy tokony taranaka Saoly asiko sove any. Dia ozy izy le ranamana misy ihany fa tsy afaka makato aminao izy satria kilemaina izy. Araka ny lalàna izay nataonao ihany. Avy eto dia izy nidikainy Davida le lalàna rehefa tonga ny fotoana ny famindram-po. Raha marina tokony ho kondanenao. Raha ny marina tsy mety nataonao dia efa tokony hifarana hatrony aminao. Fa matombola velonainy ianao reko eto tsy mandray andro any maraina. Misy famindram-po ny azona anao. Ararotsy izay fotoana izay hiverenanao aingana fa miasakasaka be aorinanao raha famindram-po sy fahasoavana androany. Ka raha vo ianao mampiasa ny fonao eo miala amin'io fahazarany ratsinao io. Rehefa teren'ny filany izay ianao vitanao mihitsy ny mamorona piesy. Firononao le izy. Ahoana reny ataoko mba tongavana amin'ity tanjony ity Halleluja. Androany maraina hitahanao Andriamanitra. Androany maraina hoa hitahanao Andriamanitra. Anao soni Andriamanitra fa mifarana androany ireo fampahorina rehetra nampahoro ny fiainanao hatramin'izay. Ary ninona tontolona matotra amin'ny fiainam-pananao hatramin'izay zao ny fotoana nanganan'Andriamanitra anao vaovao indray. Jesosy Kristy ny tena famindram-po. Midiry ianao androany hanovany ny tantaram-piainanao. Ny roboka namana dia nahazo izy. Raha miroboka amin'ny teny koa ianao androany ho tratra amin'ny famindram-po. Ary izay tratra ny famindram-po dia mahazo tombony tokoa. Sara tratran'izany tonga Isaka, vanginy Elizabeta, tonga Jaona, tonga teo amin'ny Maria ny famindram-po no fahasoavana, tonga Jesosy. Ary no famindram-po koa toronao zao. Tompo raha mahatratra amin'ny fahamarinanao sy ny famindram-ponao androany. Jereo amin'ny fambany toetra koa Andriamanitra. Tsangany amin'ny toerana misy ianao dia andao tsika hivavaka. Andriamanitra ray anay tsara indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay fa ianao le tena famindram-po. Mankalaza zay fa ianao ny famindram-po mandrakizay. Dia raha Jehovah mandrakizay ny famindram-pony. Aoko izay manam-pofiny ana rehetra samy antsoka nambara avy ao am-pony lalina fa mandrakizay ny famindram-pony. Aoko izao rehetra izao isotra sakasitraka ny mpanjaka sady be voninahitra. Lay mitoetra ho manerinерina amin'ny seza fiandrianany fa lehibe ny famindram-pony amin'ny olona. Tsy nanisa heloka izy, na ny tanisa fahadisoana. Fa tonga no famindram-pony izy hamonjy ny olombelona. Raha eo fantatrao fa olon-kandalo ny olombelona. Ary tsy misy marina na ray azy. Fa no famindram-ponao dia mijoro eto amin'ny fanatrehanao zahay. Miantso ny raranao. Aoka ny famindram-ponao hiasa mahery eo amin'ny fiainany tsiray avy izay tonga eto androany maraina.
Sakafo mifonao androany maraina. Sakafo mifonao mety tsy ho famindrapo anao. Mety tsy ho famindrapon'Andriamanitra androany. Teneno Andriamanitra, Jesosy Kristy zanaky Davida, mamindrafo amiko. Mamindrafo amiko. Esoritra eo amin'ny fiainako zay tontolo rehetra tsy nambolenao. Sasawa Andriamanitra. Raisiko ny rano sarobidy, anadio aho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ninona tontolo tsy nambolenao rehetra, raisiko ny fanafana avy aminao androany. Anadio ny aiko, anadio ny fanahiko, anadio momba rehetra. Diovy aho dia ho afa-pahotana androany. Esory zay tontolo rehetra tsy avy aminao Andriamanitra. Mino androany fa iombona aminao indray. Antsoy ny fanahy masin'Andriamanitra. Ianao ny tiako fanahy masina, fitantananao ny tiako, ny fahafenonao ny tiako. Amin'izao andro farany zao, aza vela izy tontolo ny ambatsembana ny fiombonako aminao. Ianao ny ilaiko fanahy masina. Iaina ny fomba tsotra miaraka aminao. Iombona tanteraka aminao. Ho fiangonana tsy misy fiketronana napentina. Hiatrika izany fampakarana izany. Misaotra Jesosy, ianao no endriky ny famindram-pon'Andriamanitra. Nasaotra eo amin'ny nofo hamonjy anay. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay. Makasitraka dada malalo. Dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy eo an'ny tompo. Mahazo toerana vetivety anao fanatritsika eo an'Andriamanitra. Alleluia. Ny fotoanantsika amin'ity herinandro ity dia tady hoe mbola misy eto rapitso fotoanany sekoly tokantrano sy fanambinam-panahy iarahan'ny rahalahy Mandert Bloom. Mbola tsy tonga izy. Annulé les vols ho an'ny rapitso. Maly. Iarahana amin'ny Mama Viviane. Datsika ity tanana mafeo an'Andriamanitra. Alaka misy amin'ny zomariva etsy amin'ny tranopokon'olona Analakely ihany fotoanantsika sy ny sabotsy maraina ohatry mahazatra. Fotoana spesial izara zava-baovao aminao indray ihany zomariva mikasika mbony fanomanana ihany fiverenan'i Jesosy le izy fa foto-kevy-dehibe anankiray tena andrenantsika ny fanahintsika hibanjinantsika an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Izy aloha tsy leo mihitsy manomana ny fiverenan'ny tompo. Ay, be tsy leo daholo nareo zany. Ndao tia tanana mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Tsy leo zany mihitsy sika mandra-piavin' Jesosy. Marina sa tsy marina? Mandra-piavin' Jesosy sika tsy leo zany fa mandray fanitsina foana dia tadio fa ao anatin'io mahazo aina ilay fahasoavany. Mahazo aina ilay fanapahana. Zava-miafy ny fanapahana mba tsy ho ara-pefy, zay no zalaiko amin'ny zoma. Zava-miafy ny fanapahana mba tsy ho ara-pefy eo am-panimpona miatrika ny fiverenan'i Jesosy. Nanantsika mampiasa fahefana loatra fa adinontsika mitahiry an'ilay fahefana amin'ilay programa ilan'Andriamanitra antsika. Amin'ny zoma zay sekre zay. Raha tianao zany ny afantatra an'ilay dia tongava amin'ny zoma. Raha tsy tianao moa zany atao ahoana fa tongava amin'ny zoma. Ndao nitsanga antsika fahitsika any amin'ny lanitra nytanantsika isotra an'i Jesosy sika. Makasitraka Jesosy tena mamy miaraka aminao. Zay Jesosy tena mahazo aina. Ohatra ny hoe ankonana kely ray zany zay miaraka aminao eto ary ny fonay tena miombona aminao. Faly zay manana anao, ny fanahinay, ny ao anatinay tena mahazo aina satria tsapanay hoe manana ray be fitiavana zay, manana ray feno fahasoavana zay, manana famindram-povoniny zay. Raiso ny fiderana, raiso ny voninahitra, raiso ny fankasitrahana tamin'ny fotoana rehetra teny. Ny marary rehetra aoko sitrana, ny rofo rehetra aoko hiaisotra. Mahafantatra fa misy olona anankitelo eto da afahan'Andriamanitra ianao amin'ny douleur d'estomac. Tena narary be izy na mahavay mialohan'ny fotoana tongavanao teto. Ary efa naharitra izay zavatra izay fa androany maraina ianao ny sitran'Andriamanitra. Mandana dia hohaniny sakafo rehetra fa tsisy hampaninina anao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Ozy le raha matotany amin'ny tobo zay hoe za ozy izy raha vao mihinana mangahazo tonga dia tsy mety, ny aiko ny mila hiala. Fa nataon'i Jesosy batisa na mangahazo nandritry ny 3 andro izy, mangahazo maraina, mangahazo atoandro, mangahazo hariva, tena tsy naninona intsony ho vavonina.
io tsy mahatsiaro porotra angamba hitanareo eny vaviny bel iny fananomboka porotra amin'izay izy a dia ny fanafody tokony ny hohaniny efa hoarimoararay nandritry ny 4 taona 20 taona naprimina doly fa olom-baovao izy zany hoe nateraka indray izy alleloia zay Andriamanitra zay le eto androany maraina le nikasika azy ihany koa nikasika amin'ny fiainanao tena mila confirmer kely fotsiny le olona anankitelo azafady a mba le vavony dia makanisa ety aloha confirmer kely fotsiny tsy verenan'le izy makanisa ety aloha azafady le vavony io zany tena nanantenanao a dia efa nafan'Andriamanitra zao anankitelo mbola misy ray ihany raisoan'ny anaran'i Jesosy a sitranin' Jesosy ny vavonao zay efa afaka tsy verina tsony zany ohatr'izany koa tonton sefo androany afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tanafena dao tsika ity tanana mafy be ho an'ity hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka minareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zareo mifahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra maty fa mifahasoavan'Andriamanitra maty tena misy teny reko vao raiky zao a tena saindy avy any an-danitra tsy hoe avy eo amin'ny foko izy fa tena reko hoe Andriamanitra no miteny tia anareo be mihitsy ny Jesosy